Ny natao andrano moa zany dia seminaire fampahafantarana ny tetikasa manondro ala faharoa. Ny tetikasa manondro ala moa dia efa niasa teto Madagascar efa hatramin'ny taona 2012 izay misehatra eo amin'ny resaka tao saritany fanaraha-maso ny dégradation an'ny ala. Efa betsaka ny karta natao saritany fa matetika ilay izy dia mijery ny resaka déforestation an'ny ala, fa ny izay atao manondro ala kosa dia miezaka ny mandrefy sy mijery ny fivoaran'ny dégradation an'ny ala eto Madagascar. Ny manondro ala voalohany izay natomboka tamin'ny taona 2012 ary ny farana tamin'ny taona 2017 dia nifantoka manokana tamin'ny ala tsinanana na ny ala mando moa zany, forêt humide moa zany ny filazana azy. Amin'ity tetikasa manaraka ity zany izay 4 taona dia manomboka amin'ny taona ty taona ty 2017 hatramin'ny 2023 dia ifantoka kosa any amin'ny karazana ala hafa ankoatra ny ala mando, izany hoe misy ao ny ala mangrove, ny ala maina moa zany na hoe forêt sèche sy ny tipana ala hafa izay mbola tsy nataonay tamin'ny manondro ala voalohany zany. Misy fahasamihafany ny fivoaran'ny ala eto amintsika indrindra zany ny dégradation, fa ny tena nataonay tao manondro ala voalohany zany dia tena niezaka nijery ny méthode mora nefa mahomby ahafahana mandrefy an'izay dégradation ana ala zay ary mampiasa ihany koa ireo voambolana eny fotona amin'ny teny malagasy zany. Io zany dia tena tsindrinay manokana mihitsy ny fampiasana an'ilay voambolana amin'ny fiteny malagasy satria ny olona ny fotony no tena mitantana an'ilay ala, dia raha ataonao voambolana hoe tsy fantan'ilay izy dia nezanezany hoe trandrahana mihitsy sy omena lanjany ny fiteny malagasy ny voambolana malagasy ahafahan'ireo vondron'olona eny fotony izay mitantana ala mahafantatra ny sokajina dégradation moa zany hoe na sokajina fahasimbany kalitao an'ilay ala ahafahany mitantana an'izay sy mahafantatra tsara. Izay zany dia miezaka ny manome fitaovana ahafahan'ny olona mitantana ny ala, fa iny zany dia aentina anapa-kevitra eny ifotony na amin'ny lafiny ara-nasionaly ihany koa, amin'ny hoe inona ny tokony atao amin'izay lafiny fitantanana ny ala izay. Dia eo koa moa miaraka amin'izay ny resaka fanarenana ny ala na ny fambolekazo sy ny famerenana azy hiverina ho toy ny taloha zany. Dia ny manondro ala faharoa ihany koa dia manana vinaviana na tanjona ny mpifandray an'ireo mpisehatra amin'ny resaka fambolekazo mba hifampizara traikefa izy ireo zany hifanakalo traikefa entina ampihenana ny samban'ny fanarenana ny ala sy hanatsarana bebe kokoa ny fomba fiasa.